Ny commune ambanivohitra Ambohibo Atsimo dia 40 kilometra avy eo Antananarivo amin'ny lalam-pirenena la numéro 3 makany Antsizorobe. Ny commune ambanivohitra Ambohibo Atsimo dia manana velarana eo amin'ny 430 kilometra atsimo Vadimandry eo. Manana fokontany 7 ary mahery eo amin'ny 305 eo ny mponina ao aminy. Raha tantara Ambohibo azy dia izy ireto dia mpiavy avy eny Ambohidrabiby eny no nifindra ny anavaratra ny kisaka tera-behivavy dia mipetraka nanorina fonenana eto amin'ity Ambohibo Atsimo ity, ary tsy ity tanàna Ambohibo Atsimo ity mihitsy ny tena voalohany fa tanàna manodidina dia ny tanàna ambony Tanimenakely, Ambondrona sy Moramena, Atsimona Nosy, Ambohimanandray, Ambatovikinina. Zay tanàna manodidina zay no nisy mponina voalohany avy amin'izay nifindra avy any Ambohidrabiby zay. Fa tateo aoriana izy rehefa vaky ny lalana numéro 3 dia nanatona ny tanàna eto dia nataony hoe Ambohibao, vohitra vaovao. Zany nahatonga azy hoe Ambohibao. Ny mponina eto Ambohibao zany dia mitondra ny anarana hoe Taranak'Andriandoria, Zanadoria ny filazany azy. Raha ny orenan'ny commune eto Ambohibo Atsimo indray dia voahaingana avy tamin'ny 2004 tamin'ny taona 4 dia tamin'ny 7 Andriamatoa Nianafidy voavafidy hitantana an'ity commune ity, nandray asa teto tamin'ny 7 ny volana Janoary taona 20. Ny zava-misy eto zany raha sahampandraraha ara-panjakana dia tsy misy afa-tsy fampianarana sy fahasalamana. Misy CSB2 eto, misy dokotera anankiroa eto ary izay no mitantana ny fahasalaman'ny mponina sy mikarakara ato anatin'ity commune ity. Ny orina eto koa ny Sekalinina izay mandanja sy manatraka ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ary niaraka tamin'ny ministeran'ny akoranafo, ny rano sy ny fidiovana dia efa miezaka tao anatin'ny 2 taona zao amin'ny fanentanana ny olona tamin'ny fanaovana lavapiringa, fanafoanana ny mangery Kalamanjana dia efa tsy dia hita loatra intsony ato anatin'ny commune zany. Misy borne fontaine enina fa ny mampalahelo tsy maharaka ny rano fa avy lavitra nakana ny rano. Ny asa tanana ety fananaovana tenona, fanenomana lamba ka reny karazana lamba tafiany vehivavy reny na sala na kasine na lamba vehivavy na lamba mena ho an'ny maty ihany koa. Misy manan-talenta amin'ny fanenomana izany eto amin'ity tanàna ity amin'ireo vehivavy eto tanàna Ambohibao. Fa raha ny fandriam-pahalemana indray amin'ity commune ity tsy dia lavitra loatra Andriampamaky moa 3 kilometra avy eto aminay ny makany Andriampamaky. Ao Andriampamaky misy poste de gendarmerie ao dia fampiantso matetika zay ary miara-miasa akaiky amin'ireo gendarme ireo fa ireo nahatsoana andro dia andro, alina dia alina. Saroda zay namitiavana ihany raha fandriam-pahalemana satria amin'ny ankapobeny dia milamina, fa zavatra tsy ampoizina dia misy fasana vaky, misy omby anankiray na anankiroa alain'ny olona dia voniny anatin'ireny hazo ireny dia alainy le nofony dia nitaolana sy ny hoditra sy ny lohany sisa ny tavela eo. Zany tsy dia matetika fa mety hoe isaky ny 2 taona, isaky ny 3 taona misy an'izany. Fa ny fasana vaky saika fanesesy tany aloha tany ny farany teto zao tamin'ny taona 2018 iny nisy farany. Efa mitsangana moa ny andromasom-pokon'olona isaky ny fokontany sy ny carte mobile zay manara-maso ny olona mivezivezy amin'ny lalam-pirenena eto moa zany dia be ny mpandalo sy mpivezivezy, mpaka fanafody aty amin'ny hôpitaly na ny miakatra marary sy hiteraka amin'ny andro alina. Nandritry ny fotoana izay na hitondrany teo dia Soan'Andriamanitra
ny fahavitanina trano CEG anaky telo a ny miaraka amin'ny Brown Talley, fahavitan'ny lycée anankiray misy efitra telo a, ny fahavitan'ny tranobokon'olona satria tam'izany fotoana zany a trano ray metatra ny teo a dia vita izy zany zao a lasa nisy riana ny ilany a, ny fandovana manontolo ny tafon'ny CSP2, tao ny fahavitan'ny tetezana anankiray a makany fokotany antsoina hoe Ambohatra, tao koa zany ny fahavitan'ny UPP anankiray a tao amin'ny fokotanina Ambohatra io a, tao ny fanoloana an'ireny hoe hazo a zay natao anakanan'ny rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra ao amin'ny fokotanina Atsimonanosi zay. Misy koa zany ny fanamboarana ny tetezana zay ao fokotany ray antsoina hoe Mandrosoa, ao amin'ny fokotany antsoina hoe Tamenakely a. Isa-taona moa ny commune dia manao antsoina hoe fihetsem-pokatry ny commune, dia io zany a nanasana ny mponina rehetra eo amin'ny commune sy zanakam-pelezana, dia io zany nitondran'ny olona ny zay zakany zay fony a hoentina ho fampatroana ny commune. Dia nandritry ny taona maro a dia zay volazo tamin'io a natao fanampiana ny karaman'ny mpampianatra tao amin'ny lycée, nanampiana ny fanamboarana ny tranon'ny CEG tamin'izany fotoana izany taty aoriana indray nazo lycée a, dia fanampiana ny karaman'ny mpampianatra tao amin'ny lycée. Dia taty aoriana indray a lasa nanampiana ny fanamboarana sy fanatsarana ny tranobokon'olona, dia vinavinan'ny commune indray atoato a leo vokatra reo a dia natao any amin'ny fokotany indray, zany hoe misy lalan-tany a zay makany amin'ny fokotan'ny sasany zay tena hoe mamotaka be rehefa avy ny orana, dia indraina no atao pavé, dia le vola avy amin'io no anamboarana an'izany. Misy zany fokotanina Atsimonanosi zay a misy an'izay, misy fokotanina Tamenakely misy an'izay, dia misy ny fokotanina Kazotokana misy an'izay, dia eo atao pavé zany reo. Misy koa zany tetezana mbola vao atao koa hatsaraina, tetezana mampifandray ny fokotanina Kazotokana zay a mba ahafahan'ny sarety mandeha amin'io a na ny fiara mandeha amin'io. Dia ny atoato koa zany dia misy ny fanamboarana ny lalankely fandehanan'ny olona ny Tambary mampitohy ny fokotanina Kazotokana sy Ambobao zay, dia le olona mandalo amin'io sahirana be rehefa rehefa avy ny orana, indraindray misy marary amin'ny alina, mety mibilisatra mianjera, dia izy zany atao vato zany zay. Dia mitovy amin'izay koa Ambobao sy Ambondrona azafady, misy lala-tany koa io a ny Tambary a ny amin'ny Talaka, dia mampilisatra izy io, dia zay koa zany atao vato a mba hanamora ny fandehanan'ny olona satria rehefa avy ny orana dia le olona mandeha Tambary a, misy ny hamonjy fiangonana voatery manala kiraro ohatra, marary amin'ny alina miavoaka mety mibilisatra, dia zany zao fanamboarana. Dia nisy koa zany zao tatoato ny fanomezana zezika 100 kilao ho anina zay nangatahan'ny olona tany amin'ny fokotanina Kazotokana, mila zezika zay monsieur le maire dia menatra zareo a. Dia misy ny fanomezana masom-boly ndray koa 20 kilao tsaramaso indray ho anina fokotanana anankiray a, fokotanana anankiroa izy io, fokotanina Ambodepina sy Ambatonandriana. Dia io fokotanina Ambodepina koa akoatran'le tsaramaso menany zareo a dia nangataka lavadrano koa izy, tena tsy ampy lavadrano zay dia nomena lavadrano izy a. Dia Ambatonandriana zay koa ny azy tsy lavadrano nangatahana fa efa misy loharano izy fa fatsakanay fa saingy mora maloto rehefa tovozana, dia io ny namboarina natao nasiana vato ny sisiny sady nalehibiazina dia ningaina kely a mba hoe tsy tovozina fa ingaina mombony, dia asiana tuyau zany dia iny fotsiny zany ny rano tatazana, zay ny nangatahany zareo.
zany hoe nyzana mihitsy hoe isapoko isa tanàna de nidinana fotony hoe ina dolo ny ilainareo aty isa tanàna tya de mena zay afaka nomena zay azona atao zareo a zao moa zao fotoanany kanina de misy nianaka ny tanyreo teny nalefa teny na asina écran géant zany teny de nalefa tamin'ny tam projecteur de mo samy mijery n'olona mba nijery barea nafinaritra niaraka tamin'olona io zany mbola nitoizana foana rehefa tamin'ny enina amby roapolo jona moa niaraka mifaly ny olona mandefa rindrina ny ankizy de nisy fizarana vatomamy sy chocolat tamin'izany fotoana zany ny natao zay nampifalianany olona tany Ambohibo Sud de ny atoato moa zany de mbola mity foana zany ny fanitana ny olona ny amin'ny fiara-miasa isy ny fanamboarana ny kianja fanaovam-baolina baolina moa tsy aivina lasa misy tournoi foana zao misy tournoi foana rehefa maina moa ny andro de misy tournoi satria rehefa avy ny olana tsy afaka manao an'izany a de misy tournoi misy kopy ondry foana isaky ny tournoi mena ho an'izay mandresy mena voalohany de mena koa ny faharoa tamin'ny enina amby roapolo jona de indray zany nisy fifananana baolina any koa nisy baolina final de mena kopy ondry zay nazy voalohany tamin'iny de nisy fifananana vakotrazana isa tanàna de nisy lokamena ho an'ny voalohany koa tamin'izay de nisy fifananana koa zany di ho an'ny tanora ho an'ny ankizy a de nafinaritra fa tena nazoto nafinaritra nijery an'izany faly ny olona faly ny ankizy nandray anjara ny eto Ambohibo atsimo moa isaky ny asaramandro treny de asaina daholo ny fiangonana neto ny fiangonana tsisy hoe fiangonana raisoa ihany no tonga fanotrona fa fiangonana manontolo zay tonga eto Ambohibo moa de misy fiangonana maromaro misy ny FJKM misy ny FPVM misy ny manolotrony a misy ny adventiste misy ny katolika rehefa asaramandro treny de mandray anjara daholo ny fiangonana rehetrarehetra ny misy ny fiangonana mitarika fotoana de misy ny mivavaka misy mitoroteny mamarana de samy mandray anjara daholo zareo ary tena mahafinaritra le fifankatiavana mifampitaiza mihitsy zany zay hoe ny fiangonana de samy mitona olona ho any an-danitra samy mitaiza mifanahin'ny olona eto amin'ny fiarahamonina ary manana ny lanjany lehibe amin'ny fiarahamonina mihitsy zany fiangonana zany mitaizan'ny olona satria rehefa voataiza ny olona miena ny mpangalatra miena ny makany amponja miena ny mpanorisoriso miena ny ady atsena sy miena zavatra maro raisy ny commune zava-dehibe mihitsy zany fiara-miasa ho an'ny fiangonana zany ny trampokon'ny olona Ambohibo atsimo moa de misokatra malalaka ho an'ny ankoatriny hoe misotra-panambadiana de misokatra ho an'ny mpanambady lasa fanaovana fanasana ho an'ny mpanambady ohatra izay mila de ny fiangonana koa afaka mampiasa an'ilay izy de manao tafika masina manao vahiny ety amin'ny commune Ambohibo atsimo reny. Ny zavatra tena hoe somary mavesatra tsy zakan'ny toebilan'ny commune de ny rano fisotro madio fokotany maromaro mila an'izay fa tena nila an'izay tokoa le fokotany Ambatonandriana sy Ambodiabina teo de nefa misy fotodrafitrasa mipetraka ao fa efa simba daholo ny fantsona mitondra ny rano makany amin'ilay izy de zay no efa nataony tety bidiny vola olonany nanaovana an'ilay izy a fa tena tsy zakan'ny commune ilay izy de zay no antomatonga le hoe alors aloha lavadrano no atao lavadrano natao tamin'ilay fokotany-dreo a indray tsy lavadrano ny fokotany Ambodiabina fa ny fokotany Ambatonandriana
hoe zay zay efa manaloha rano a fa io no atsaraina hitarina de zay natonga an'izay fanazana zany de mbola mandeha lavitra be ny olona matsaka mbola mandeha any tambary lavitra be any de zay no anisan'ny hoe nangatahan'ny olona fa tsy tratran'ny commune zay zay angatahana famanjim-bola zany ho an'izay mahita an'ity olona tsara ity